Amperinasa tanteraka ireo ekipa hanatanteraka ny angaredona ho an'ny fitakinketra ka lavorary ny 100 andro faharoa ho an'ny faritra Antsimo Andrefana. Tao anatin'ny distriktan'i Morombe no nisantarana izany tamin'ny alalan'ny Atrikasa no nentina nampahafantarana sy nanentanana ireo ben'ny tanàna volany teo sy ireo mpandraharaha ara-toekarena. Ny fampitomboana 300 isanjato mihoatra ny teo aloha ny fampidiran-ketra no tandrona amin'izany ka ho fampandrosoana ity faritra Antsimo Andrefana ity. Tsy raha ho filoron'androany fa fanisy hatram'izay mahatsapa ny fanjakana fa misy tokony hilitsy tsy tafilitsy ao izay ampahatsahiva azy io misaotra sady an'ireo tsy tampaky nandoha hatram'izay manentana an'le mbo tsy nandray anjara ampahafantariny olo zany ino ny tokony fandraisana anjara ho an'ny fampandrosoana tsy hoe 100 andro avao koa tampitsy de ngahoagny ny magnaraky fa fianaran-drahana antsika ny raha lafa soa pasopasoa avao fa tsy amaray ngahoagny am'izay koa io fa tsy la. Nandritra ny fanazavana nataony Dr Zavtasondry Marcelin teto fa tsy very akory ireny hetra aloha ireny fa raha 80 isanjato no miverina ho an'ny commune, 5 isanjato kosa no miverina ho an'ny faritra ary 3 isanjato ho an'ny trano be nivarotra na ny chambre de commerce. Manana ny anjarany raha teo mo ireo sehatra tsy miankina izay manana 2 isanjato.